Nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoan'ny parlemanta tao anatin'ny kabary nataony nandritra ny lanonana androany ary teny amin'ny lapany anteny mera-pirenena Tsimbazaza dia anisan'ny nasian'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita tsindrim-peo manokana ny momba ny fifidianana. Vola Ravavy. Fanirian'ny rehetra ny irosoana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024 ary fifidianana tsy hiteraka krizy vaovao no andrasany maro. Hoy ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Cloture nandritra ny lanonam-pamaranana ny fotoam-pivorian'ny Ct androany. Mitaky ihany koa ny hanomezan-danja ny fampihavana-pirenena amin'ny filohan'ity androm-panjakana ity. Koa tsy maintsy apetraka ireo fanamby mahakasika ny fifidianana ahatratrarana ny tanjona. Manoloana izany indrindra dia tokony anatontosa antsakany sy andavany ny asa manandrify azy ireo tokony andraikitra ara-teknika isan'ambaratongany. Etsy ankilany tsy hanao akila-baony anjarany ihany koa ny amin'ny lafiny politika. Zava-dehibe tokoa ny fampihavana-pirenena izay isan'ny tondra ho amin'ny fampitokisana ka azahoana ny fahatongiana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Araka nambaran'Andriamatoa amin'ny Cloture, ankoatra ny volavolan-dalàna amin'ny feny fitantanam-bolam-panjakana 2024 dia volavolan-dalàna 7 ny dinihana sy ny laniana teo anivon'ny Ct, ny ampiny tolo-dalàna 3 hafa nandritra fivoriana ara-potoana ny kongresin'ny tetezamita. Ary ny antso ny tokony hanaova mikambana eo anivon'ity androm-panjakana ity tatitra eny anivon'ny farim-piadidiana misy azy tsirairay momba ireo asa nataony tamin'ity fivoriana ity ny filohan'ny Ct amin'ny Cloture. Araka ny lalàna dia any volana May 2024 vao hisy indray ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta manaraka.